Manolotra ny fiarabanana toko klasy toko vavy ao anatin'ny vanim-potoanan'ny fararano isika eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Izany hoe miala tsikelikely amin'ny vanim-potoanan'ny fahavaratra ary miditra miandalana amin'ny vanim-potoanan'ny ririnina. Na izany aza dia mbola misy hatrany ny oram-baratra amin'ny faritra sasany eto Madagasikara. Tsy maro toerana kosa ny alina izay malefaka eto amin'ny nositsika. Araka izany rehetra izany dia toy izao manaraka izao ny toetry ny andro no tombatombanan'ny meteo Madagasikara ho anao amin'ny rapitsa talata. Ho amin'ny maraina dia ho mafimafy ny fitsokan'ny rivotra aty avaratra Atsinanana sy ny amin'ny faritra atsimo andrefany nosy any. Anorana kosa ny faritra Analanjy sy Atsinanana fa somary aka endrika tandrivon-drahona izany any avadivavy fitovinany sy atsimo Atsinanana any. Andrahoana ary mety arahana erika manify ny ilany Atsinanana ny avoatany fa ifandimby eo ny rahona sy masoandro any amin'ny faritra sisa. Ho amin'ny rapitsa tolakandro dia mbola etoy mafimafy hatrany ny fitsokan'ny rivotra ny aty amin'ny faritra avaratra Atsinanana sy atsimo andrefana ary tahaka izay koa any amin'ny faritra avaratra andrefany Madagasikara any. Anorana malefaka ny faritra Antalahy, Analanjyrofo, Atsinanana, Alaotra Mangoro, Vadivavy fitovinany sy ny faritra atsimo Atsinanana iny. Anoram-baratra kosa ny morontsiraka avaratra andrefany Madagasikara iray manontolo mahazo ny faritry ny avoatany sy ny antitany amin'ny faritry Melaky sy Menabe fa ifandimby eo ny rahona sy masoandro any amin'ny faritra sisa. Tsy dia misy fivana firy ny maripana ao ny tombatombanana ao amin'ny rapitsa tontolo andro fa ny ambany indrindra izao dia hitantsika mangamanga misary 13 degré celsius ho anareo any Vakina Karatrany. Ny ambony indrindra kosa dia 13 degré celsius be izao any amin'ny faritra Antsohihy. Raha ivoaka na hitsidika ny tanàna ivelan'ny Madagasikara ianao dia hilatsaka ny orana malefaka ao amin'ny rapitsa faritra Comore sy Bangkok. Anorana tandrivon-drahona ny Maurice, Seychelles, La Réunion sy Nairobi. Ifandimby eo ny masoandro sy ny rahona any Paris, Milan sy Johannesburg. Dia izay aloha no meteo azo narosanao amin'ny fiteny malagasy. Ny namako Tahina Andriamparison miaraka aminao amin'ny meteo amin'ny fiteny frantsay. Veloma tompoko.